Ahoana Marina Mbola Azo Ekena ve Izao Fitantanana ny Krizy Izao? Raha ny tarehimarika avoakan'ny CCO nanomboka tamin'ny herinandro iny de efa miavitsy ny isan'ireo olona voatily isan'andro fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Eo amin'ny isan'ny olona maty de azo lazaina fa mbola tsy mihena de mahatratra 170 izany hatramin'ny omaly alatsinainy. Mbola betsaka ihany koa ireo marary voatsokazy ao anatin'ny forme grave satria 90 izy ireo omaly. Efa nolazaina matetika teto ihany fa tena tsy mandeha tamin'ny laony mihitsy ny fitantanana n'ity krizy ara-pahasalamana ity. Raha ijery ny tarehimarika isika mahakasika ireo fitombon'ireo olona maty de toy izao: volana aprily tsy nisy ny maty, volana may 9, volana jona 20, volana jolay 900, volana aogositra hatramin'ny 17 ny volana aogositra 170. Atalohan'ny nidiran'ny valanaretina teto amintsika ny 20 ny volana mars de nanambara ny orentany sy orendanitra ny mpitondra fanjakana fa efa vonona ny hiatrika izany ny mpitondra ary ny ministry ny serasera aza moa de nilaza fa tsy mafy noho ny pesta sy ny kolera io coronavirus io. Raha ireo tarehimarika milaza ny isan'ireo olona maty de azo lazaina fa tsy nisy mihitsy ny fanomanana fa de lainga tsotra zao no nafafy ho an'ny vahoaka. Hoy mantsy ny filoha tamin'ny 15 ny volana jolay lasa teo. Tsy hoe voandroany zany nataontsika fa efa 2 herinandro 3 herinandro nefa ny anticiper-tsika zany nefa nafarana fa misy fotoana ny anamboarana an'ireny zavatra reny, misy fotoana ny livraison n'ireny zavatra reny. Mazava tsara izany fa ny volana jolay rehefa hita fa feno sy tsy nandray marary intsony ny hôpitaly lehibe teto Antananarivo. Araka ireo tarehimarika voalaza io ihany fa nitombo be ny isan'ireo olona maty vao nikoropaka nanafatra ireo concentrateur d'oxygène ny fanjakana. Marina tsara fa ny aretina de niditra teto ny 17 ny volana mars noho ny tandrevaka nataony ny mpitondra ihany. Izany ve ilay atao hoe efa ny anticiper ny fanjakana? Profo mivaingana ny tsy faiza mitantana izany. Vokany maro ireo malagasy no lavon'ny aretina coronavirus. Tompona andraikitra ary tsy afa miala amin'izany ny mpitondra na de tsy asian'izy ireo teny mihitsy aza ireo olona lavo ireo. Ny mahamaika tamin'izany de ny fanamboarana ilay colisée, fividianana sa fanofana ireo 4x4 miisa 70, ny gaskara, ny fanomezana don tambavy CVO ho an'ny firenena afrikanina. Kanefa ilay tambavy tsy nisy profo ara-siantifika fa mahasitrana na tena miaro tokoa na de efa ho 10 volana azy izao nampiasana azy. Nisy fotoana tsara izay 10 volana izay nitondrana profo ara-siantifika fa saingy ninina tsy natao izany. Notaky ny vondron'olona maro ihany koa ny mangarahara mikasika ireo zavatra maro voalaza ireo fa de nineny mpitondra na nampitsofina. Hoy mantsy ny société civile tamin'ny volana jolay raha atao ny fampatsiahivana. Mangarahara koa zany momban'le hoe labo pharma, momban'le hoe laboratoire hoe pharmada avieza tompoko le vola anaovana an'ireny ary raha miaraka hatramponimpony kokoa tsika amin'ny momban'ny CV organique sy ny etrehtra avieza vola anaovana an'ireny zavatra reny. Tsy mahafapo anay société civile tsy fantatra mangarahara momban'izy reny rehetrarehetra reny. Nanampy izany ihany koa ny mpanohitra. Eny fa na de ny filohan'ny Sénat sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena aza tamin'ny famaranana ny fivoriam-be voalohany nataon'izy ireo de samy mitaka izany mangarahara izany avokoa. De ho gaga ary ve isika raha toka ny paritaka tany anatin'ny tambazotra serasera nandritra iny farany herinandro iny ilay faktura misy ny sonehan'ny ministry ny atitany sy ny ramatovadina. Rehefa dinina tsara ilay faktura izay miompampana ny vidin-javatra ao de amin'ny anaran'ny CCO ilay izy. Nilaza moa ny ministra fa don nomeny PNUD ireo. Ny mahagaga de maninona no tsy ny PNUD no nividy azy ary rehefa avy eo de nomena ny CCO. Faharoa
misy conflit d'intérêt io facture io satria de ny orinasa izay asan'ny vadin'ny ministra izay izy no directeur commercial ao no manao soni ary ny ministry ny atitandy no manao soni amin'ny mahafilohan'ny CCO azy averiny indray conflit d'intérêt izany hoy mantsy ny ministra rehefa nanontaniana zany secret professionnel wa samy manana ny azy dolodolo zany tsy mety zany zavatra zany hoe zavatra zay zavatra rehetrarehetra any amina fanjakana any amin'ny orinasa ray de alefa dolodolo ve de rehefa aveo misy fafana ny sasany sisy misy ara-dalàna toboko ny fifanarahana amin'ireny fanomezana don na matériel izy ireny ary izy io tsy mahakasika panjakana satria andry zareo le don natolotra zany dia na zany na tsy zany ara-nefa dia manao ihany ny CCO hoe ary misy ane fifanarahana rehefa misy don ohatran'ireny misy fifanarahana miaraka amin'ilay mpiara-mombonantoka ny tamin'ny alalan'ny PNUD zany dia voatonontonona tamin'ny fianakaviako le izy zay ve le teny hoe fanaovana politika fanambotehana tsotro zao fotsiny io tale ara-barotra ao amin'ny orinasa voatonotony io toboko izay orinasa manana maizy azy na teo na manoloana ny mpiara-mombonantoka na manoloana ny sehatra miankina na tsy miankina na ny institution publique na olon-tsotra nizaniza tsisy zay tsy mahafantatra ny zany orinasa sy ny notoriété an'izany orinasa zany faiza manao zay moa zavatra hafa mihitsy fa tsy an'ilay tale ara-barotra io tsy an'io vadiko io toboko azo amarinina ane zany na izana izy mpiasa tsotra tale ara-barotra ao amin'ny orinasa io izy io mandritry ny 90 taonany fa tsy hoe ve zao raha ohatra koa zany ane preuve na bonne foi koa zany zavatra zany raha ohatra nitetika ho ihany hodikodina ny zavatra le zavatra aloha tsy ho voahodikodina mihitsy satria don matériel meny PNUD le izy fa tsy vola fa raha hoe hanodikodina zavatra zany ve asa ngamba ny sasany nefa zatra an'izany tany aloha tany de mody mamorona orinasa kely zay tsy manana fivarotana eny ananiny eny akory ohatra na hoe nalaina ny vola de nahodikodina de avy eo tsy misy ilay fitaovana amafisina ihany fa raha don avy amin'ny PNUD ilay izy maninona no tsy nalefa tany amin'ny PNUD ilay facture fa ny CCO no nandray azy tsy tokony bon de livraison fotsiny ve no nomeny CCO tsy misy fanapotehana ny fianakavian'ny ministry ny atitany arak'izany ny filazana fa kosa tsy fanarahan-dalàna tsotro zao no nataon'ny ministry ny atitany aoka tsy afangaro ireo ka atao fialana bala fotsiny ny resaka politika tsy misy ihany koa izany resaka politika maloto izany ny ministra no tsy manara-dalàna aizany firenena tan-dalàna amin'izany ny mahagaga aloha ny tsy mbola hitenenany PNUD satria raha ny fomba fanao ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny PNUD de tsy manaiky ny fisina conflit d'intérêt ihany koa ireny fikambanana iraisam-pirenena ireny eto ihany koa de tsy maha-orinasa manana ny maizy azy no olana fa tsy ny fanarana ny fitsipoka ny fividianana entana ho an'ny fanjakana ny firaisamonim-pirenena de mankasitraka ny fahasahin'ny olona izay namoaka an'iny facture iny izay tsy azo lavina hoy mantsy izy ireo hoe efa tamin'ny 14 juillet zahay no nangataka tamin'ny filohan'ny CCO nandre mato ministry ny aditany hoe ataovy kely ny mangarahara tamin'ny taratasy ary tsy izay irery any no mangarahara fa atao koa ny fiangonana atao koa ny KMF Knoe namanay amin'ny firaisamonim-pirenena fa hatramin'izao le valiny hoe zany mangarahara mbola tsy misy foana ankehitriny misy an'ity raharaha mafana be ty momba an'le hoe facture 216 millions d'ariary zavatra voalohany tiana resana de zao sotra ny olo-pirenena izay amin'ny Facebook sy le olona nandefa ny facture ny olo-pirenena amin'izao fotoana zao zany tena valaketraka mihitsy amin'ny ritirarany amin'izao fotoana zao sy ny tsy mangarahara ary sotra mifaneho-kevitra ataony ankalalahana angamba reo tsy olona pomba ny azy sy ny aro fa olona misy ombotsotra ihany koa ary zahay société civile de mankasitraka mafy reny lanceur d'alerte reny rehefa manao tsara ny asany izy anatin'ny fahamarinana nary zareo aza tsy mandray an'izao raharaha izao ho politika maloto na fanapotehana ny ministra akory izao zava-mitranga izao de taratry ny fitantanana ity krizy ara-pahasalamana ity izay tsy mandeha amin'ny tokony ho izy izao zava-misy izao ihany koa no antony notakina foana ny mangarahara tsy voa izao ny ministry ny atitany no manana olana
nisy ny raharaha doublon tamin'ny fifidianana. Anisan'ny tompon'andraikitra voatonotona tamin'izany izy. Nisy ihany koa ilay raharaha bonbon chaussette 20 milliards ariary. Mbola izy ihany koa no nanomeny avis favorable iny vola be iny. Saingy ny ministry ny fampianarana ihany moa no nesorina tamin'izany. Kanefa de nisy nisonian'ny ministry ny ati-tany mihitsy ilay fangatahana nataony ministry ny fampianarana. Aiza ho aiza ny andraikitry ny ministra amin'ireny. Mipetraka indray ty ny resaka fifidianana entana ho an'ny CCO. Voatonona ihany koa ary izy mihitsy no manao ny soni. Mipetraka ary ny fantaniana hoe Mbola Azo Ekena ve Izao Fitantanana ny Krizy Izao. Fa ahoana marina e. Ahoana marina e.